Manangana Kristianina Matanjaka, Manangana Kristianina Matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe, amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina Matanjaka, atolotra sy tosainy Madame Larissa Lydie, Randriarimalala. Manangana Kristianina Matanjaka. Dia amin'ny fofeny firavoravona mpanajana tanteraka tao kilasy tompoko vavy netoko indray mandroso atao anatin'ny tokantranotsika amin'ity fotoanan'io ity anaranao ny fandarana Manangana Kristianina Matanjaka. Arak'izao sary hitanao zao Madame Larissa Lydie, Randriarimalala indray no eto amin'ny fanolorana amin'ity an'io ity manonona hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra anjaka saina napakafeno eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao izany. Milohan'ny hidirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana dia hivavaka fohy ny tenako angataka ny fitariany avy amin'ny tompo, angataka ny fanamasina ihany koa manganao zay manjoy izao fandarana izao hivavakantsika to. Mankasitraka anao zay tompo malalany amin'ny fitiavanao lehibe ny amin'izao tombonandro omenao anay izao indray matoky Andriamanitra amin'ity an'io ity fa amangany tsirairay avy zay mampandroso izao fahitalavitra izao ianao, hita manokana ny teny rehetra hifampizarana eto ianao ary tsy hampandalo fotsiny an'izany fa hitondra zavatra lehibe eo amin'ny fiaina tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny fiaina nisambatan'olona ny tompo izao fandarana ho renesinay androany izao ho voninahitry ny anaranao. Angatahako ny fananao masina mangany tsirairay avy ampianatra anay ary ametraka ny teny rehetra mbava ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Eny tompoko izay no ela hiditravitrantsika tao anatin'ny fandarana milohany zany dia tiako ihany ny manamarika ny amin'ny fotoana lehibe sy goavana ho tokosaitsika ny alahady ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso alahady 9 marsa izy io andron'ny vehivavy ny fahafantarany be sy ny maro azy dia rariny loatra raha mba misitraka an'izany miaraka amin'ny tompo ihany koa isika rehetra izany na dia andron'ny vehivavy ary izy io araka ny efa verimberiko foana dia asaina mihitsy ny isa-tokantrano ny isambatan'olona itsika tsirairay avy indrindra moa tsy ndriky kely hoe isika vehivavy raha ao anatin'ny ankonanao ao dia mananjara toerana lehibe ianao ary mitana ndraikitra goavana tokoa manoloana ireo ankonanao ireo ary dia ilaina ny tolotsaina ny torohevitra ny fahendrena avy amin'ny soratra masina ahafahanao na mitondra ny tenatsika na mitondra ny ankonana na ihany koa eo amin'ny fiarahamonina iray manontolo zany indrindra moa ianao hoe mitana ndraikitra goavana anatin'ny birao-mpanjakana na any anivon'ny ministera maro samihafa any eto amin'ny tany sy ny firenena vehivavy izay atao hoe manomboka maka toerana ihany koa amin'izao fotoana izao dia manasa tsika rehetra tsy hankanavaka mihitsy satria fotoana lehibe sy goavana ifampitondratsika mambavaka izy io mba ahafahantsika miatrika ny adidy amanandraikitra zay napetraka Andriamanitra iantsoroantsika. Maro no milaza fa tena hoe mitondra zavatra mavesatra sy mafy tokoa ny vehivavy be da be mihitsy ny vehivavy ary raindray misy miteny mihitsy hoe tahak'izay ihany sambatra mihitsy ny lehilahy fa nanina ray tsy lehilahy tsy dia vahaolana loatra zany efa napetraka Andriamanitra amin'ny toerana io ianao aza mitady iova ho lehilahy ary nareo lehilahy mitoera tsara n'izay toerana nametran'Andriamanitra nareo zay fa samy manana ny maizy avy avokoa ary samy manana ny andraikitra ny adidy izay napetraka Andriamanitra iantsoroantsika isika ary dia izany indrindra no vahaolana lehibe atolotra ianao raha matsampy ianao hoe mavesatra le izy, raha matsampy ianao hoe mafy le izy, raha matsampy ianao hoe tena ohatra ny irery zany milonjy ny zava-misy rehetra dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina no roan'Andriamanitra hevitra anao mba hahatonga anao ho mpandresatra amin'ny farany tsy ho reraka ao anatin'ny adina ao anatin'ny olona ao anatin'ny zava-tsarotra zany fa hita manokana anao Andriamanitra izany ka tsy hanenenantsika izay fotoana lehibe izay manina moa izy io no natomboka amin'ny 7 maraina izany dia iendrika afahana tena maneho eo anatrehan'Andriamanitra ny fahavononana satria misy loha hevitra lehibe izay no raisitsika izay entitsika miangy manatanteraka izay fotoana 8 marsa zay 9 marsa izay dia ny hoe vehivavy tapakevitra sa miatrika fanamby vehivavy tapakevitra sa miatrika fanamby
de endrika isehoana hoe tsy mihemotra zany tsika nina mety hoe ady eo anoloana ninina ihany koa mety zavatra mety ifamafo eo amin'ny fiainantsika satria tsy maintsy isy zany a de atonganao mba ho vehivavy matanjaka ny saina matanjaka ara-batana matanjaka indrindrindrindra ara-panahy ary atonganao tsy angozogozo mandrakizay a na misy aza ny ady eto amin'ity zao tontolo zao ty fa ho voatahiry amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mahamatra mpiavo ny tompo eny amin'ny rao any-lanitra de izay indrindra no antony natanterahana io fotoana io natao amin'ny 7 maraina mba ahafahantsika tena hoe mitady an'Andriamanitra malalaka tsara mihitsy mazava ho azy alady moa ny andro amin'io a tsy misy hoe zavatra de hovonjena loatra fa ny akamarony nisy tokantrano indray rehefa tonga ny alahady tahaka indray de mamonjy toeram-pivavahana ka manatanteraka izay fotoana mivavaka lehibe zay tsika misy tenin'Andriamanitra mazava ho azy ampahirezana zay rehetra tonga ao a na lehilahy na vehivavy na tanora na iza hatramin'ny zaza madinika de anananjara avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany isy ihany koa ny fifampitondrana mambavaka ary ny tsodrano mazava ho azy raha isika avy amin'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo satria mila an'izany ihany koa isika vehivavy izany milohany zany rehetrarehetra zany de tantara aminao tantarana vehivavy anankiray ary a satria vehivavy eto ny resaka de ijery tantaran'ity vehivavy anankiray ity tsika ato amin'ny bokyny Jaona toko 9 no raisitsika Jaona toko 9:7 vakiko hatramin'ny farany de ho azavaiko ao anatin'ny fotoana minitra vitsivitsy maromaro kely de angalatsika lesona ny tantarany Jaona toko 9:7 amin'ny aran'i Jesosy ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentiny mpanorandalana sy ny fariseo ary rehefa napetrany teo afovoany izy de hoy ireo taminy mpampianatro ity vehivavy ity azo olona tanana nijangajanga ary ao amin'ny lalàna Mosesy de nandidy atsika mba ho toram-bato zay vehivavy manao toy izany fa ahoana kosa hoy ianao izany n'olona zainy hakanto fanahazy mba azony izay ampangany azy fa Jesosy niondrika ka noratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany ary raha naharitra na amin'ny tany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota eo aminareo naoka hitorabato azy voalohany de niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany ary raha nandre izany izy de nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrindranjiny ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo ary rehefa nitraka Jesosy de hoy izy tamin'ny raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Jesosy izao koa de tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy zao de aza manota intsony matetika be no efa fandriatsika ny tantaran'ity vehivavy ty fandroana izy dia tsoatsika lesona mafinaritra be izany ny zavatra tiako ampahirezana anao hoe tia ampiandohana de izao na de mandao anao avokoa aza ny olona rehetra na de tsy misy te alalanao ary miabandonina anao ve mivadinao mety misy fotoana ve ianao tratra ny fanilikiliana anatin'ny toeram-piasana mety misy fotoana ianao nanomboka nandray an' Jesosy nanomboka nanantona an' Jesosy de misy fotoana ny olona tsy te alalanao intsony taminao mbola tao anatin'ny ditra ohatra na tao anatin'ny adalana tao anatin'ny fitondran-tena tsy metrika mety misy fotoana ny olona mbola nisauve anao ihany nanampinampy anao ihany mbola azonao nidododona ihany fa rehefa injay ianao tapa-kevitra tena hanompo an'Andriamanitra de misy fotoana ohatry ny alakala ny olona zany ohatry misy fotoana ny olona mieritreritra manao hoe ny fiainany teo alohany ohatry mbo netinety ihany ary tsy afataka zany mihitsy nahazo an'ity vehivavy ity vehivavy ty de tena tao anatin'ny inoky zato isan-jato hoe mety tsy fananana aloha ngamba tany amin'ny voalohany no nanisika an'ity vehivavy ty nandehananao an'izay fitsangajangana zay eo ihany no mety hoe izy mihitsy ny te hanotana hoe sitrapony le izy fa misy ny kamaroany ny vehivavy any amin'izao vanim-potoana izao tafalatsaka ao anatina fitsangajangana tsy fidiny tafalatsaka ao anatin'ny fivarotantena tsy fidiny satria nahoana tereny ny zava-misy izy mijery ny zanaka keliny izy manodidididina azy ao anatin'ny tokantrano raha lehilahy de nanao kapay tsy tafero zao fiteny malagasy rehefa avy nametraka de lasa nandeha ary de nitady voninkazo hafa indray tahaka ny lolo hoy ny fiteniny malagasy ihany keo ary de misy taona io renim-pianakaviana io firifiry amin'ny vehivavy malagasy moa no mikaikaiky mitomany firifiry amin'ny vehivavy malagasy no mamoy fo firifiry amin'ny vehivavy malagasy no mivary lavo raha tsy lasa dala eny amin'ny arabe sasany miteny rery nitsariny bordamba ny sasany manary lamba mihitsy azy mampalahelo indraindray ny mijeriny zany inona daholo moa no mahatonga ny zany rehetrarehetrany
vokatry ny ady mpiaindrana indraindray dia somafy loatra ny vesatra entiny izy samy rery ao anatin'ny tokantranao ka mahatonga azy olo efitenenana manao hoe ny fanantrana ny fitsifisina mahazaka maniraka lasa maniraka azy ohatra ny mampirisika azy mandeha manao ny tsifanao na dia tsy sitrapony ary zany tsisy olona andeha hisafidy mihitsy an'ireo olona hoe andeha hiaraka amina lehilahy anankiray androany dia hisy olo lehilahy anankiray hafa indray rapitso dia hisy olo lehilahy hafa anankiray indray raha afaka pitso tsisy olona andeha hisafidy an'izany mihitsy eto ambonin'ny tany fa matoa misy vehivavy tafalatsaka ao anatin'ny toerana tahaka an'izany dia misy taona misy zavatra be da be zakainy eo lasa ilozany vadiny izy ohatra vao mijery ny zanankely madinika manodidina azy tsy misy ankohanina mba te hitovy amin'ny zanabahoaka ny zanany ary zany no manosika azy indraindray manao ny sifanao ary be da be ny olona manometsiny ny apanga azy be da be ny olona manao teny marary manilikilika azy noho izany fitondrantenany zany fa tsy fantatry ny olona ny zavatra natrehany io vehivavy io za kory tsy manome rariny zany zavatra teneniko zany tsy manome rariny novina ary tsy manome rariny velively ny vehivavy tafalatsaka satria ao anatina fivarota-tena na fitsangajangana tahaka nyty vehivavy anankiray ty fa ity vehivavy anankiray ty dia izao tafalatsaka tao anatin'izany izy ary nampalahelo a tratra n'ireo nieritreritra ny-tenany hoe ompivavaka ireo olona fariseo sy mpanora-dalàna ireo le fatrapanaja lalàna ireo olona tena fatrapakatolo lalàny mosesy ary ireo natratra azy ary tratra bodiombo mihitsy ny fitenenana zany hoe tratra tanteraka mihitsy ty vehivavy ty tsisy azo ny lelana intsony ary araka ny lalàny mosesy raha ny ten'Andriamanitra mivakitsika teo dia tokony notoram-bato io vehivavy io ary rety olona rehetrarehetra dia efa vonona nitoram-bato azy mety efa samy mitondra vato teny tagnany avokoa ngambany lehilahy rehetrarehetra hatramin'ny zaza madinika samy efa mitondra vato vonona hiapanga vonona ny amony tanteraka ary tamin'izany vamintaona izany ny fitoram-bato zay atao amin'ny olona anankiray dia misy fotoana tena hoe maty eo ampitorahana azy eo mihitsy le olona toram-bato ohatra tamin'izany vamintaona izany zay ny fiapangana lehibe zay isorana an'Andriamanitra taty tamin'ny andron' Jesosy a fa dia navotsy Jesosy izany lalàna manameloka sy miampanga olona izany hoe zay tratra mijangajanga dia tsy maintsy toram-bato ary misy fotoana iny fahafatesany eo ampitoram-bato azy iny tonga dia iny vato hitorahana azy iny ihany lasa fasany eo zany hoe tena toerana mampalahelo ny fiainana ty vehivavy ty dia fiainana na menatra fiainana tena tsy misy azo nijerena raha izay no ilazana azy satria zany vehivavy mijangajanga zany raha eo anivo ny fiarahamonina tsisy valeurany zany vehivavy tratra tena mpijangajanga zany tsy misy lanjany eo anivon'ny fianakaviana zany raha mba miteny tsy misy miaino zany vehivavy mijangajanga zany ataon'ny olona fanondromolotra mety misy taona ataon'ny olona resaka mivoaka miditry ny trano zany vehivavy tratra mijangajanga zany raha mba hitan'ny olona mandeha makany am-piangonana dia mitsaratsara avokoa ny olona rehetrarehetra manao hoe iny ve mba andeha any am-piangonana andeha ampidera lamody fotsiny alehan'iny any iny koa ve dia mba hibebaka iny koa ve mba tahaka zao manakambara ny olona rehetrarehetra misy taona zany vehivavy zany manao akanjo tsara vo teniteniny olona hoe reny akanjo tafiny reny zao azo tamin'ny fijangajangana misy taona manao akanjo ratsy hitan'ny olona ny ilazana azy za androany mampahery anao manakambara foana ny olona ny amin'ny fiainantsika manakola zay la daholo ny olona reny olona miteny rehetrarehetra reny hainao aza mieritreritra hoe indrindrindra itsika tena mipresaka le itsika tena miteny ianao aza mieritreritra hoe zany tena tanteraka ianao le tsy lanota mihitsy ity vehivavy teny hoe nitratra direct teo hoe fa ianao hoe dia tsy mieritreritra hoe ianao hoe dia tsy mino hoe reo olona rehetrarehetra nitondra vato rehetrarehetra reo olona rehetrarehetra efa vonona hitorakandra vehivavy reo dia niverinao fa olona innocent tena madio tsy misy tsiny zany daholo izy reo ve fa tsy mba nanota mihitsy fa ity vehivavy ty aloha nitratra ity vehivavy ty aloha nitratra tsisy azo ny elana intsony ary dia efa vonona ny fiampangana rehetrarehetra vonona ny torabato azo ny olona rehetrarehetra zao anefa ny nafinaritra tamin'ny situation nisy ny vehivavy io vehivavy ohatrany tsisy ny lavana azy ngamba vehivavy ohatrany tsisy hojerena ny fiainany vehivavy ohatrany hafa-baraka fa nafinaritra tonga teo anatrehan'i Jesosy zany fiainany zany io vehivavy io niaraka tamin'ny fahotany io vehivavy io tsy nahalobavana dia kely akory ary mino fa efa tena nitombano no nifandriridritan'ny olona satria mety natositosiky ny olona izy miritidritin'ny olona tamin'ny akanjo mandrabatongany ary rehefa tonga teo amin'Jesosy mety natosiny mihitsy hoe ity tratra nijangajanga mety nitrosina le vehivavy ary nitrosina tonga dia teo atongotry ny tompo mafinaritra dia zao
rehefa tonga eo atombotry ny tompo rehefa tonga eo am' Jesosy ny fiainan'ny olona anankiray Jesosy afaka manarina indray ny fiainan'izany olona zany eo amin'ny toerana zay nahalavonao eo amin'ny toerana zay nanaovan'ny olona tsinitsinanao eo amin'ny toerana rehetrarehetra zay nanambadian'ny olona anao eo amin'ny toerana rehetrarehetra zay noheveran'ny olona manao hoe vitetiny aminao androany eo Jesosy ny te hanangana anao indray eo Jesosy ny te hanome fiainana vaovao anao indray eo Jesosy te hanao départ vaovao miaraka aminao za androany mampahery anao na inona mety tsy de nitsangajanga tahaka ny fiainan'ity vehivavy ty ianao fa za ty teny aminao hoe mety misy taona ianao manana problème tahaka zany eo anivon'ny fiarahamonina misy anao eo anivon'ny tokantrano eo anivon'ny olona manodidina ohatry ny olona tsy misy lanjany zany ohatry ny olona tsy misy valeur zany ohatry ny olona nambanina zany ohatry ny olona tsinotsiniavana zany na mavomavon'ny olona rehetrarehetra ary tsy nanisy lanjany na vidiny ianao na hatramin'ny zaza madinika mety misy taona hatramin'ny zaza nateraky ny kibonao azy androany mampitraka anao mampahery anao ataovy zay atongavanao eo atongotry Jesosy vonina narina anao indray Andriamanitra vonina ampahery anao indray Andriamanitra Jesosy efa ela nanatsotra ny tanany ary izy no efa nilaza fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray Jesosy efa ela no te hiditra-tsehatra eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra fantatry ny tompo avokoa ny zavatra rehetra mahazo atsika ary ny mahafinaritra rehefa tonga eo amin'ny Jesosy ianao zany Jesosy zany tsy mba mandatsa anao zany ninona toerana misy anao na inona zava-misy manodididina anao na ohatry ny olona rehetra nandatsa latsanao tanondromolotra anao rehefa tonga eo amin'ny Jesosy ianao dia andrainao amin'ny pitiavana Jesosy misy taona raha mety tokony ho kapoka raha mety tokony ho famaizana anazy anao mety tokony ho teny marary dia amindra fondray Andriamanitra ary dia hosolon'Andriamanitra safosafo teny mamindray izany latsalatsa sy esoeso nataon'ny olona rehetra izany ny olona rehetra nandao an'io vehivavy io niala daholo ny olona rehetrarehetra rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy reto olona reto dia vonina hiapanga fotsiny azy sady te hiapanga ny Jesosy ny te hamono an'ity vehivavy ity fa nafinaritra noho ny mahandriamanitra endry an' Jesosy ny mahandriamanitra endry ny andriamantsika dia misy taona Jesosy tsy niteny zavatra betsaka fa teny pahendraina fotsiny teneniny satria Jesosy dia mahafantatra tsara ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ianao anefa voatazan'ny tompo lavidavitra iny dia efa hitan'ny tompony aminao ray manontolo fantatry Jesosy ny problème anao ndray andro ny tompo rehefa nandalo tao amin'ny FIVORIAM-BAVAKA nandalo teo amin'ny FIVORIAM-BAVAKA Jesosy dia nisy lehilahy teoony voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe nialokaloka teo amin'ny fialokalofany io izy efa nandritra valo amin'ny telopolo taona narary tratra amin'ny paralysis diaony voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe Jesosy efa nahita azy Jesosy efa nahalala azy rehefa toy izany ela io lehilahy io zany hoe Jesosy efa nahafantatra rehefa tany amin'ny valo amin'ny telopolo taona lasa tany no nakarary an'ity lehilahy ity ary niandro ny fotoana zay mba hasitrana azy izy hatramin'ny nandalovan'i Jesosy teo aloha dia mbola tsy sitrana izy fantatry Jesosy ny mahazo ny olona voalavidavitra entsika dia efa fantatra Andriamanitra ny mombamombanao fantatry ny tompony ao anatin'ny fotsika zany ny mahatonga antsika tokony adio fo rehefa manatona an'Andriamanitra ny fahadiovam-po ao anatsika tsy azotsika saromana amin'ny akanjoko velambelany fotsiny tsy azo sarosaromantsika amin'ny endrika velambelany fotsiny hoe misy loto ao anatinao misy karazam-paratsiana dia ny fitafianao ity avelany ohatra ny midorehatra tsara ny fitafianao ity avelany ohatra ny fotso mangatsakatsaka tsara ohatra ny tsy misy pentipentina fa ny ao anatin'ny fonao ny jeren'Andriamanitra ary Andriamanitra mahalala ny fiainanao misy taona ianao tsy mbola miteny akory Andriamanitra mahita ny adinao na misy taona ianao mbola tsy mitaraina akory Andriamanitra mahita ny aretinao na dia misy taona ianao mbola tsy miantsoantso azy akory dia efa fantatry Jesosy ny mahazo anao rehetrarehetra ary ty vehivavy ty dia fantatry Jesosy tsara ny tebiteby tao anatin'ny fony tao fantatry Jesosy tsara ny alahelo tao anatin'ny ny enatr'olona ny fahafahambaraka ny ainany ty vehivavy ty fantatry Jesosy tsara ary Jesosy ihany kio tsy vehivavy io ihany ny fantany fa ireo olona rehetra ny andeha vonina hitorabato azy satria raha mijery ny andininy kely eo ambony eo tsika dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianany vahoaka maro niaraka tamin'i Jesosy avy niakanjany tempoly indray Jesosy eo amin'ny andiny voalohany faharoa eo dia ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra zany hoe tamin'io fotoana io ny tantara dia zao Jesosy eo ampipetrahana mampianatra vahoaka betsaka satria fantatsika tsara ny tantara fa ny fotoana rehetra nandalovan'i Jesosy tany amin'ny toerana anankiray ny toerana rehetra nisy an'i Jesosy dia vahoaka maro manfanitsakitry foana mandrakariva no manatona azy ary dia teo mason'izany vahoaka be da be zay vonina iaino feo sy ny fampianarana nety Jesosy zany no tonga avy any ty vehivavy ty hitan'i Jesosy tsara ny enatr'olona tao anatiny fa
fantatra Jesosy tsara ny fafambaraka nahazo an'ity vehivavy ty sy nitebitety tao anatiny hoe tena vita hatreo ny amiko. Mety nanana tokantrano kely ve io vehivavy io, mety nanana ankonana kely zanaka kely ny sainy io vehivavy io tanatin'ny tokantrano ihany. Mety misy fotoana izy satria tsy nisy ny ankoanina ny ankonany de lasa nandeha naniraka azy da nanao tsy fanao zany. Ary nieritreriny de zao manao hoe vita tazao fa tena vita. Ahoana ny toy ny ankonako, ahoana ny toy ny fianakaviako, ho faty androany zany mitebiteby rehetrarehetra zany. Nameno an'ity vehivavy ty fantary Jesosy zany. Ny fahendrena tao anatin'ny Jesosy de zao ny teny manao hoe tsy ho vehivavy io ihany ny nanota. Tsy niteny betsaka Jesosy fa tsotra ny navaliny. Raha misy tsy nanota taminareo de izy noka hitorabato azy voalohany. Azo torahana vato izy fa zay tsy nanota taminareo no oka hitoraka azy voalohany. Litetratra koatry nandinika voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nandinika hatrany mizokonjokony, nandinika hatrany misanjindranjiny. Ohatry nefa samy natsapatena tao le za koa ne ohatry nefa nanaova ohatry ny tsy tsatra e. Za koa ne ohatry nefa nanaova ohatry ny tsisy nahita e. Za koa nefa nanaova taria amin'ny afina tare e. Za koa nefa nanaova za mahay miaro tena de ohatry ny tsy tsatra fa nafinaritra de zao. Fona henony feo an' Jesosy niaraka tamin'ny fahefana feno reo olona rehetrarehetra ny apanga an'ity vehivavy ty de zao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe hatramin'ny zokonjokony de niala tsy kelikely teo anatrehan'i Jesosy teo anatrehan'ny vehivavy. Tsisy olona tsony teo. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa oka betsaka ny teo fa vetivety teo tsisy olona itsony afa Jesosy le vehivavy. Jesosy le vehivavy. Le vehivavy efa nangoritsina, le vehivavy efa nitebiteby, le vehivavy efa natahatra, efa menatra ny vavan'ny olona fa fambaraka tsy misy ohatry ty. Fa nafinaritra hoe Jesosy manao hoe nakaiza daholo ny olona rehetra teo, tsy nisy nanameloko anao fa de hoy le vehivavy manao hoe tsy nisy tompoko. Tsotra ny tenin'i Jesosy any, za koa tsy manameloko anao. Mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota itsony. Za te teny aminao am'ty androany ty. Ina zavatra mety atrehanao androany? Mety miatrika fafahambaraka ve ianao zay anao manao hoe fa tena mananotanina fafahambaraka. Mety tsy tratra nitsangajanga ianao fa misy zavatra mety tena hoe mahafabaraka anao, ianao tena mavesatra mihitsy ny mitondra azy. Ry anao hoe tena mbola tsy nitondra zavatra ohatry ty mihitsy a, lenao hoe tena mafy aminao no miatrika azy. Za te ampahery anao. Ndao midodododo eo atongotry Jesosy, ataovy zay atonga ny olanao, ataovy zay atonga ny tenanao eo atongotry Jesosy. Fa rehefa tonga eo akaikin'ny Jesosy ianao, Jesosy mahafantatra tsara ny aminao, Jesosy mahalala tsara ny mombanao, Jesosy mahita tsara zay lalana tokony voana sy amboana anao anatin'io problème io. Na mety tsy nahavozy anao tsony zao tontolo zao, na mety efa niala taminao, na nasa tanana mihitsy sasany hoe atreto de manasa tanana ny aminao a, fa Jesosy Kristy tompo amin'ny fotoana iverenanao ka hitodianao a de mbola vonina ndray anao an-tanandro ny tompo. Ny tompo tsy hanilikiliky anao mandrakizay na mandao na mafoy anao ary zao tontolo zao. Jesosy Kristy tompo vonina ny andray anao amin'ny pitiavany, andray anao amin'ny tambitamby, andray ary tsy hoe andray fe andray anao fotsiny, vonina narina anao indray. Jesosy Kristy tompo de nitsondranao an'ity vehivavy ty mandehana soma tsara hoy ny teniny ty. Fa am'izao sisy zao aza manota itsony. Ino hoe de mieritreritra manao hoe nandeveran'i Jesosy le fahotan'le vehivavy. Hoe Jesosy koa ne zany tena tokony manafay mihitsy fa hoe efa nijangajanga efa tratra ambony diombo zao. Jesosy ne tsy niteny, mety misy taontsika mieritreritra an'izany. Fa Jesosy ne tsy hoe nanome vahana an'ity vehivavy ty hoe mandana de mba maiza miafina tsara manaraka. Tsy zany ne nataon'i Jesosy. Fa Jesosy tonga de niteny mahanomboka zao aza manota itsony, mandehana soma tsara. Andriamanitra te hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra te hanokatra lalana vaovao, te hiara mandeha aminao amin'ny fiainana vaovao. Zany no mahatonga antsika manatanteraka an'ity fitaom-bavaka ity. Be be ny vehivavy, maro loatra ny vehivavy mitomany noho ny fiainana. Be loatra ny vehivavy tena antitra tsy fidiny noho ny adi-panasy, ny adi-tsaina zay mahazo azy. Be loatra ny vehivavy milonjy ny zavatra tsy tokony hoentiny. Be loatra ny vehivavy miaritra voly, miaritra latsa. Zany misy fotoana resaka tamina rem-pianakaviana anankiray zay a. Izy ty de tsy adiniko mihitsy rehefa vanim-potoana ohatry zao fa de tadidiko foana. Tena mijaly zany vehivavy zany satria maninona ao anatin'ny tokantranonay ao izy za be vokan'ity zanako ty, ny zanany efa lehibe. Lehibe vokan'io zanako io tamin'izay. Ny vadiko tsy menatra akory fa miditra ao anatin'ny tokantranonay miaraka amin'ny vehivavy. Ary le vehivavy io sy ny vadiko no matory eo ambony ny fandrinanay mivady fa zay za miaraka amin'ny kibobeako matory etsy ambany etsy.
rehefa tonga ny maraina ozy ty vehivavy ty de lasa izy roa mandeha ary mifandrina avy atorin'izy roa eo de mbola izay andy no manda aminazy raha tantaraina amin'ny vavy zany de mora fa ny miatrika an'izany tsy mora mafy zany ary be da be ny vehivavy indraindray anaovany olona tsindry azo lena ohatrany tsy de asiany olona lanja loatra ohatrany rehefa mba miteny de ohatrany voatapim-bavy zany foana tsika tsy miady zo ka hitovy amin'ny lehilahy fa itsika maka ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra atsika fa ny vehivavy azon'Andriamanitra apetraka amin'ny toerana sa ny vehivavy nomeny Jesosy lanja ny vehivavy najainy Jesosy ny vehivavy rehetra tonga teo anatrehan Jesosy tsy mba nisy ny alamainy zany na de anankiray azy ny vehivavy de azony Jesosy nampiasaina raha mijery ao ambadika kely eo fotsiny tsika amin'ny Jaona toko faefatra ao toko anankiray ao ambadika ao toko faefatra de hoy voalazany tenin'Andriamanitra nisy vehivavy anankiray samaky tanina natsaka rano io vehivavy koa de jangajanga koa ny toerana nisy azy satria imbedabe ny hoe fananambady ary hoy Jesosy Kristy tompo anao hoe na le olona ipetrahanao ao aza de tsy vadinao koa fa mbola vadin'olona ihany zany hoe jangajanga koa ty vehivavy ty fa nafinaritra de zao ity vehivavy izay nijangajanga tamin'ny Jaona toko faefatra ity de azony Jesosy nampiasaina io vehivavy io no nitaona ny olona rehetra tany an-tanànany hoy voalazany Baiboly manao hoe fisamaritana maro ny tonga de hitady an' Jesosy ijery izahany zay atao hoe Jesosy zany hoe tamin'ny alalan'io vehivavy io zay avy tafahoana tamin'i Jesosy de azony Jesosy nampiasaina izy nitaona olona maro ho tonga teo amin'i Jesosy ary hoy voalazany tenin'Andriamanitra hoe betsaka nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy be da be ny vehivavy mety misy fotoana any anivon'ny toeram-piasana ohatra na any anivon'ny toeram-pianarana na tsy fantatro hoe aizany mety isehatra ahafahan'ny vehivavy miasa maro samihafa fa mety misy fotoana be da be no tsy manisy lanja mety hatramin'ny vady andefo mandry mahavita manitsakitsaka ianao moa tika zareo manitsakitsaka zany dikan'izany hoe manitsakitsaka zany de tsy manisy lanjany zany hitsakitsahana ianao zany hoe tsisy valeur ianao zany satria hitsakitsahana tsisy ilavana azy raha izay no azo ilazana azy rehefa nanao fanoharany Jesosy indray andro de ozy voalazany teny manao nareo mifanasy ny tany raha mifanasina tonga matsatsy arinany avelany de hitsahan'ny olona tonga matsatsy tsisy ilana azy ozy Jesosy de arinany avelany de hitsahan'ny olona ary misy fotoana reny mpianakaviana firy no milony zeny tamavesatra no mifanitsakitsahana iverin'ny olona fa tsy misy ilavana azy fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao reo olona tsy nilanao reo ny olona mety tsy nilanao fa Jesosy manome lanja anao Jesosy manome valeur anao Jesosy azonao idodidodona Jesosy tsy mamelanao mialamainy zany rehefa tonga eo anatrehany na miaraka amin'ny etambe anao ary ianao de omeny Jesosy fitsarana ianao izy no efa laza fa makanesa ty amika anareo miasa fatratra ianareo mavesatra etany za anome anareo fitsarana hoy Jesosy Jesosy Kristy tompo rehefa tonga eo aminy ianao na miaraka amin'ny trosa be ary miaraka mivesatra navelan'ity fiainany ity miaraka amin'ny aretina be taditsika tsara ny vehivavy na raha 12 taona aretina be nazo ny vehivavy io niverina zéro ny fiainany manana ny maizy azy ihany izy teo aloha fa noho ny aretina de laniritra ny fananana rehetrarehetra mandrafa tonga azy tsy nisy ny raisina intsony ny olona rehetrarehetra nanilikiliky azy fa izy ny sisika hatramin'ny farany mandra-pahatonga nakasika an' Jesosy androany aty ampahery anao inona ny enta mavesatra eo amin'ny fiainanao inona ny aretina mahazo anao firy-taona nefa nilonjinao an'izany samyrery androany ty hitaonanao andao andramana hoe teo anatrehan' Jesosy zany andao hiantoraka eo atongry Jesosy andao hoe tsika eo anatrehan' Jesosy ny fafambaraka rehetra mety efa niandry anao ny fahatsompanantenana rehetra mety efa niandry anao ianao efa niraviravin-tanana efa tsy hitanao intsony zay ho sarangotiny iny rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao anatsotra ny tanany aminao ndray Jesosy ary vonina narina anao ary natitany mitoerina farany ambany fanitsakitsaka azy nametrahan'ny olona anao de ametraka anao any amin'ny toerana sahazanao Andriamanitra ametraka anao any amin'ny toerana misy valeurany Andriamanitra any amin'ny toerana mendrika mahazanak'Andriamanitra anao na lehilahy ianao na vehivavy satria de tady tsara fa tsy ny vehivavy ihany no milony zeny tamavesatra eto amin'ity zao tontolo zao ty fa misy lehilahy koa ny tena mitomany ampijalim-behivavy mety misy lehilahy zao ianao manaraka ty fandarany ty de mety mieritreritra mihitsy ianao mety fadin'olona riny tsy ritinao hoe ny anaraka madamako tsy mba ohatry niny mihitsy fa za ty teny aminao azon'Andriamanitra hovaina io vadinao io ary amin'ny alalanao ianao no midonga eo anatrehan'Andriamanitra aza
tiako tenena hoe azonao vaina za tsy miteny hoe avelo zany le madama de mandana maka anankiray metimety aminao tsy izay ny tiako tenenina fa ny toetrany mba tonga anao tsitsiritra ny toetra ny vadina olo-kafa amin'ny alalanao raha lehilahy ianao miaino an'ity fandarana ity ray mpianakaviana mijery an'ity fahita lavitra ity mampahery anao amin'ity androany ity ianao no andao mitoloma ianao nitongavy eo anatrehan'i Jesosy fa tahaka nanovany Jesosy ny toy ny tantara-piainana io vehivavy io no anovany Jesosy ny toy ny tantara ny fiainanareo menakavy ihany koa ianao no mandana midongia eo anatrehan'i Jesosy ianao no mandiana mitolona eo anatrehan'i Jesosy mety misy taona mety misy lehilahy mijery an'izao fandarana izao ary mety misy taona tsy hitanao mihitsy zay atao efa ataonao daholo ny karazan-javatra rehetrarehetra fa tsy hitanao zay toetenany mety toetra karaktera mety efa fomba ny zareo avy any mety misy fotoana ihany koa ozina efa mipitapita avy any za te hampahery anao tsy misy na inona tonga eo anatrehan'i Jesosy zany ka tsy milamina tsy misy problème tonga eo anatrehan'i Jesosy zany ka miala maina tsy misy aretina tonga eo anatrehan'i Jesosy zany ka hoe narary le olona tonga teo de miverina nodina rary indray fa nizaniza nakasika an'i Jesosy ny fomba fitadiavany azy nizaniza nakasika an'i Jesosy ny fomba fanompony azy nizaniza nakasika an'i Jesosy ny geste zay nataony teo anatrehany de nakasika an'izany olo zany ihany koa ny herin'Andriamanitra ny ampita tany amin'izany olo zany ihany koa ny herin'Andriamanitra za mino anateny fa mity 20 mars endrika any otsika eo anatrehan'i Jesosy fa avinonana ny anomboantsika azy amin'ny 7 ora maraina tsy diso amangy anao Andriamanitra ijery anao Andriamanitra hita manokana nisy tokantrano isam-batan'ny olona Andriamanitra misy lanjany ianao raha vehivavy na de tsy nanisy lanjany ianao ary ny olona rehetra misy valeur anao na de tsy nanisy valeur anao ary ny olona rehetra Andriamanitra metraka anao amin'izay toerana mahazanaka Andriamanitra anao zay aza mbola manaritoky aza mbola miravoravo tanana aza mbola misy zavatrnao ny toeran'Andriamanitra fa za mpahery anao amin'ity androany ity manao hoe toeran'Andriamanitra davy ny fomba rehetra nakekezanao azy bebe koa mandeana mitoraka eo atongony fa amindra fo de amindra fo aminao Andriamanitra tsy mandatsy anao ninina mety efa fahotana vitanao ninina mety adalana vitanao ka voniny anao ny iova ary araka ny teny Jesosy tamin'ity vehivavy ty mandeana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony raha voniny anao ka iova lalana amin'izay tsy andeha amin'ny lalana zay efa saika napotika anao saika na very anao fa andeha amin'ny lalana zay hosoritan'Andriamanitra ho anao de anomboka anarina anao Andriamanitra isava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manasanao araty sy ny salasala satria be da be ny vehivavy efa nahita fiovam-piainana rehefa tonga atao amin'i Jesosy ary za mino fa tsy diso anjaran'izany ianao sy ny tokantranonao amin'ity 20 mars alahady ho avy zao ty manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny toerana tsy miova mbola etsy amin'ny grande salle les 3 frères Andrefan'Ambohijanahary na eo amin'ny Mont Côté zay efa afantaranao azy apitany gendarmerie Pyrénées tobra tsy mandrava de ao no antaterahantsika misy toerana malalaka de malalaka ao azontsika natao tany amin'ny toerakafa izy io fa ao mihitsy aloha no safidy amin'ity indray mandeha ty amin'ny 7 ora maraina nanomboka izay fotoana izay manasa ny ankonana rehetra indrindrindra ianao vehivavy manaraka izao fandaharana manangana Kristianina Matanjaka izao eto ampamararana de hivavaka ao anao ary mino hoe amangy anao any Andriamanitra ikasika ny fonao any Andriamanitra anokatra lalana eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra ary anokatra masom-panahinao ihany koa alalan'ny sitrapony marina eo amin'ny fiainanao hivavaka tsika tompo masina tsara indrindra makasitraka anao eram-poeran-tsaina amin'ny teny izay nampitaina tamin'ity androany ity inona izato isanjato hoe tsy teny avy amin'ny olombelona fa teny avy aminao ta io zany teny zany ampaheriny tsirairay avy ampitrakana indray alalanay tompo malala fa na de ao amin'ny toerana efa tsisy ivoana intsony aza de mbola manokatra lalana vaovao any tsy misy lalana mihitsy ianao spécialité anao zany ary tsy vao zao ianao nanokatra lalana fa efa nanao an'izany mibetsaka teo amin'ny fiainan'olona maro ianao mivavaka Andriamanitra na inona toerana misy ny tsirairay avy nanaraka ity fandaran'ity anomboka noho zavatra lehibe sy magagy ianao halalana izy ireo fa Andriamanitra mbola velona sy miasa ianao tsy tamin'ny taloha ihany ianao no afaka manao zavatra magaga fa hatramin'ny androany eo amin'izay mino anao rehetra de ahita ny voninahitra ao reny olona ireny misaotra indrindra tompony amin'ny fifampahirezana natao teto tamin'ity anio ity teo ambany fitarian'ny fananao masina ho anao any ny voninahitra mandrakizay amen inary toboko zay ny fotoana nirahako taminao tamin'ity androany ity inoko tanteraka zato isanjato fa ny fanapa-kevitra zay horaisinao ambadika zao fandarana izao de atonga an'Andriamanitra hiditra tsy indraindraikitra eo amin'ny fiainanao no safidiny manokana ny loha hevitra manao hoe vehivavy tapa-kevitra sa miatrika fanamby de inoko hoe tsy hemitra mihitsy ianao manoloana ny fanamby rehetra eo anoloanao fa anafiery anao Andriamanitra ary amoaka anao amin'ny fandresena miezinezina ao anatin' izany rehetrarehetra izany averiko indray mandeha alahady ho avy zao
20 mars 2022 manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso ao anatin'le fandarana hoe ndao ifanoana dia ataontsika mivantana izy etsy amin'ny grande salle les trois frères Andrefan'Ambohijanahary samy tahin'Andriamanitra daholo filma tompoko 20 mars 2022 mahafaly anay mpanompo vavin'Andriamanitra rehetra eto amin'ny Amité Chapel International na ny trano fivavahana vahaony oloko ny manasanao anarika fotoam-bavaka lehibe sy miavaka ny alahady fahavalon'ny volana mars ao avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle les trois frères Andrefan'Ambohijanahary ny loha bebe hoentsika ao anatin'izany dia ny hoe vehivavy tapakevitra sa miatrika fanamby vehivavy tapakevitra reraky ny ady ve ianao mahatsiaro io irery tsy misy pia ndao ifanoana ao anatin'io loha hevitra lehibe io no hitondrana aminao vavaka matanjaka hitondrana aminao tenin'Andriamanitra mafonjy anova ny toetsainao anova ny toe-ponao anova ihany koa ny fomba fijerinao mino izahay fa ampitsombadika ambany ho ambony ny fiainanao Andriamanitra ao ambadika izany fotoana lehibe izany aza vela misy antony tsy ahatongavanao ento ny havana mantsikaisa ento ny fianakaviana 20 mars 2022 manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny grande salle les trois frères Andrefan'Ambohijanahary vehivavy tapakevitra sa miatrika fanamby vehivavy tapakevitra sa miatrika fanamby ndao ifanoana Manangana Kristianina Matanjaka Manangana Kristianina Matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitra ny Amité TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana Kristianina Matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lydie Randriarimalala manangana Kristianina Matanjaka Mitsangana